Miompy tantely moderna mamokatra rano tantely manaraka ny fentra ary mamarotra vokatra tsara kalitao izay takin'ny tsena ny coopérative TA2 ao Anarandakana Ambohimasoa ankehitriny. Raha toa ka mbola nanao ny nentim-paharazana izy ireo teo aloha. Nanomboka ny taona 2024 no nirotsona tamin'izany fandraisana tanana avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny fandaran'asa prospere izay fatsiny ny fidavola. Dia ambaranay etona zany fa ny fampiofana rehetra momba ny haivarotra marketing indrindra ny fanatsarana n'izao varotra izao magnara-penitra izao dia nandray andraiky isa be dia be tamin'izany ny prospere. Nisy koa fampiofanana famoregnana comité de gestion zany hoe izay tokony andraikitra amin'ny fikarakarana ty fotodrafitrasa ity. Fa matoa mbola mihodigny amandraka ty mandrakandroany ty fotodrafitrasa ity dia efa maro zany andraiky efa izay nampitaina tagny aminay. Efa miroborobo ny fiarina ankehitriny, misy ny fotodrafitrasa, maro ny tombontsoa azo. Tsy maharaka ny filan'ny tsena ny vokatra. Misy ihany koa ny fampifandraisana amin'ny mpamokatra tantely hafa ary voafeny vidin'ny tantely ao anatin'izany. Tena mahazo tombontsoa anay satria mahazo tombo dia rehefa mizara tombo izay dia betsaka ny vola miditra amin'ny tokantrano, afaka mividy tany ohatra anazy zao dia mividy tany amin'ny rehana trano amin'ny vily dia afaka nampiana zaza satria teo aloha dia tsy afaka mampiana zaza fa ankehitriny dia afaka mampiana zaza amin'ny vily. Mampitombo ny farim-piainanay ny resaka tombontsoa azo anatin'le coopérative ary mampivelatra ny farim-piainany tokantrano tsirairay ary azahoana vola ary navitana nitapiny hoe ny trano izay megnana. Izay nitapiny hoe tombontsoa naprisiky anahy hitsao anatin'ny koe dia vandy dia miaina tantely Ambohimasoa avaratra. Manodidina ny 303 hektara ny ala ahafahan'ny coopérative miompy tantely teo aloha ka fanirian'izy ireo ankehitriny ny amerenana azy ireo indray ny fitantanana izany ahafahany mamerina indray ny fiompiana tantely.